Ny JIRAMA dia mampafantatra ny rehetra fa noho ny fanamboarana station de traitement vaovao eny Faralaza dia hisy ny fantapahan'ny rano amin'ireto faritra ireto dia ny eny Talatamaty, Ambohinambo, Antanety-Behivato sy ny manodidina. Ny fantapahana moa dia amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina fa raha toa kosa ka miverina mialoha ny fanamboarana dia hiverina aloha arak'izany ny rano eny amin'ireo toerana ireo. Ny JIRAMA dia maneho fisaorana mialoha an'ireo tratran'ny fahatapahan'ny rano. Izay kosa ny mahakasika an'iny fa hotohizantsika ny fampahalalam-baovao atsika. Iova ny lalàna mikasika ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Nolaniny teo anivon'ny antenimieram-pirenena androany ny volavolàn-dalàna laharana 830/412 mifeny fifamoivoizana an'arabe eto Madagasikara. Maromaro ny fanovana hita raha oharina tamin'nisy teo aloha, anisan'izany fiakaran'ny lamandy amin'ny fandikan-dalàna momba ny fifamoivoizana. Niakatra ny lamande fanizay manao fandikan-dalàna momba ny famoivoizana an'arabe raha mivolazan'ny lalàna laharana 830/412 izay nilanin'ny antenimieram-pirenena. Fekarana izay ambony lavitra raha oharina amin'ny lalàna teo aloha. Raha 5,000 hatramin'ny 4,000 ariary ny lamande teo aloha ny lanina tamin'ny taona 2017 dia niakatra 2,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary izany raha voafaritry ny lalàna vaovao. Entina namafisana amin'ny filaminana an'arabe ary entina navozana sy anampanara-penitra ny famoivoizana ny lalàna vaovao araka nambarany teo anivo ministera ny fitaterana. Tamin'ny 1962 zao tsika efa 2014 raha tamin'ny 1962 zany mbola 1000 kilo ngamba mibetsaka indrindra ny resaka tonnage. Zao nefa tsika efa vitatsika ngamba misy mpitondra efa 15 tonnes. Ny voiture mbola ataoko hoe Dauphine zao tsika ngamba fa mahita gamme tena fa hoe anna zay zay aloha dia efa nisany. Eo koa ny infrastructure tamin'izany zao tsika mbola tsy nanana karazana voie rapide nefa tsika zao fa manana bypass efa voie rapide ny ireny. Dia eo koa tsika zany efa miprévoir zavatra efa loavy. Ohatran'izay zao no fametrahana ny limitation na vitesse, ina moa ny limite contrôlena ny limite ny vitesse radar. Efa ambony be liana dia efa misy zao zany zavatra zany. Any amin'ny décret d'application ma izy ny tena amin'ny tsipria mihitsy any izy misy hatramin'ny place de vitement, ny alcotest, ny tena vaovao koa zao raha ohatra ao anatin'ity ohatra fotsiny taloha zao tsika tamin'ny 1962 alcool fotsiny resantsika nefa zao fa misy an'ireo substance hafa ireo le hallucinogène sy le mampatorotorona fanafodina iny zany zao anisan'ny zavatra vaovao anatiny koa zany. Sécurité routière dia les fonds d'urgence rehefa nanganana fonds d'urgence hoe en cas d'accident zany dia misy fonds d'urgence mipetraka any amin'ny hôpital na tobim-pahasalamana zay mbola misy étude moa ny atao amin'izay dia misy vola zany tsy vola fa misy fanafody zany tonga dia aminjena an'ilay olona maratra. Any amin'ny 3 volana voalohany amin'ny taona 2014 no heverina hiatra ny lalàna vaovao feno famoivoizana. Taorian'ny fandanian'ny antenimieram-pirenena anisany andrasana ny didy fampiarana ny lalàna laharana 830/412.